Androany ihany koa no nanatanteraka ny fivoriana voalohany ilay voamera fakakevitra izay andinika sy anolotra tolo-kevitra anatsarana ny didy amandalana feny fividianana. Io voamera io izay napetraky ny didim-panjakana larana 720 tsipika 200 tamin'ny 18 martsa 720 Velo Gislin sy Tsirakoto Arsan hatrany. Les commissions consultatives dia misy ny solotena avy amin'ny intérieur, solotena avy amin'ny justice, ministère io tena koa, dia solotena avy amin'ny finance et budget, dia misy ny avy eo amin'ny CSI, dia ny bien koa, dia ny samfin. Dia voalaza ao anatin'ny io décret io ihany koa fa raha te handray anjara amin'ny fiatrehana, satria à titre d'observateur ny solotena amin'ny parti politique sy ny solotena ny fiarahamonim-pirenena misahana ny fifidianana sy ny fanabeazana momba ny fifidianana. Dia io zany zao ny ifidin'ny solotena ny fiarahamonim-pirenena anankitelo, dia ifidin'ny solotena koa ny parti politique anankidimy. Zay zany ny membre ao anatiny fa à titre d'observation zany reo anakiroa farany resahako aminareo.